tetika ny mpanoana tsy laza mihitsy tsy mety ataony fitondrana io satria anahirana azy zany fa ny kafi moa aloha no hitako fa mba masakisaka ny teneniny tenandry teto enao fa izy tenandry tsy voala amin'ny toeranao am'zany toerana zany tamin'le zay neniona teto farany iny mba masaha miteny hoe tiany tsy mety tiany tokony atao fa hatramin'izay ny akamaroany rehefa manona ny fitondrana zany tsy niova mihitsy zay fijery zay nanomboka tany amin'ny andron'ny filoratsiraka tany amin'ny filotsiranana moa zany ny mbola 12 taona no izy niongana fa zay foana ny fijery ny mpanona ny fitondrana tsy maintsy manasoaso ny mpitondra foana mba hitazonana an'le toerana ary ny afarany filorajoelona rehefa nyteny talohan'ny onganany hoe za tsy mila olona misilelalelaka ty amiko ty tsony sy manasoaso anao izy fa tena manapotika zany de zay foana zany no fipetraky ny politika eto amintsika hatram'izay de ity fitondrana fanavaozany ity koa zany de zao ny mpanohatra azy de tsy anaiky mihitsy ny petrahany eo fa tsy maintsy na inona atao na inona atao tsy maintsy atao zay anonganana an'io fa ny azy zany mba tiako amin'ny tenako n'le resako de zao itsika ve ralahy tsika malagasy ve zany de tsy mbola misokatra foana ny masotsika fa tsy tsika samy gasy any ny fototry ny fahantrahany eto Madagasikara ty antanina sy anokafako ny adihevitra ao anatin'izao zava-misy ny zavatra hitako fotsiny de tsy haiko tiako te anilika an'ilay prorajoel ho tsy anisany iaraka hitantana amin'ity firenena ikambanana ty ve ny olona sasatsasany ho satria na ny amin'ny fitondrana ny fanavaozana ary maro ny prorajoel miaraka ao sy ny karazany fa hoe rehefa misy adro dia ahilika misy ny fivoriana tokony iarana hijerena momba ny firenena za tsy miditra any amin'ny olana rajoel aloha eto fa za miditra amin'le samy olo-pirenena malagasy ka ohatrany hitako ohatrany diso fijery ihany ny pomba ny fanavaozana raha ohatra ka milaza fa ny prorajoel na ny irmara dia mpanohatra zay zavatra zay zany tiako ohatrany azavaina kely eto hoe rehefa te hanilika nanao langage discriminatoire de atao fotsiny fa raha ny lozika ny zavatra misy tsy ny irmara mihitsy no atao hoe mpanohatra eto na ny prorajoel azavaiko ny antony rajoel tompoko tsisy fanongana-panjakana teto fa olona namena natao intérim nisy teto tsy haiko fa zay fanazavanao zay satria mbola tsy niova le décision numéro 10 donc zany intérim ny Flou Michael eto de ahoana moa zany ny andeha anoerako za tsy ao anatin'ny fitondrana fanavaozana ahoana moa zany ny andeha anoerako olona intérim ny olona nitoanako logika ny jerentsika eto fa tsy torapo inona mahatonga n'le tsy fitovizan-kevitra ao anatin'le mouvement 25 septembre ny tenen'ny docteur satria tsy mety mandrava le institution colonel Michael satria colonel Michael ny aniana tamin'ny lalam-panorenana izay mbola ary manaja n'le institution izay nipetraka tamin'ny fitondrana rajoel de ny ACC zany eo ny tsy tovizan'le hevitra donc tsy ny aty aminay mihitsy no manohatra fanavaozana ary mbola tsy nanao déclaration an'izany hoe mpanohatra na pomba fanavaozana zay fa am'izao any tsy fitovizan-kevitra amin'ny samy niaran'nytolona ny misy gaga zany am'izao hoe fa maninona moa zany no imila vonjy Philobert no tonga de atao hoe 7e vice-président tsy azoko institution izay notoana ny irmara io mbola misy io tsy mahafaly ny akamaroan'ny olona nytolona hatramin'izao na ny tamin'ny herinandro nisy fandarana niarahanay sy ny président ny Zagasy de mbola miteny mihitsy zareo hoe zay de mbola manohy ny tolona satria mbola tsy rava ilay institution dikan'izay zany le tena transition no tena tadiavin'le mpitolona ka eto zany de miteny hoe ndraindray raha vao eti-poloatra manao an'le politika de lasa diso fahavalo ary raha ny situation misy an'ny colonel Michael raha ny fahitako anazy fotsiny
dia hoy zaho hoe na chance lehibe hitondra zavatra tsara eto a Madagasikara izy na ny mifanohatra amin'izay satria ny antony a colonel Mikael zany zao a dia nivoaka amina toerana neutre tsy nitarotolona teny amin'ny 13 mai colonel Mikael tsy nanao fanarahana tamin'ny mpitarotolona teny amin'ny 13 mai colonel Mikael tsy nanao fanarahana tamin'ny mpitarika antoko politique colonel Mikael fa rehefa tonga izy a dia nanampy ny vahoaka teny amin'ny teny Akanja dia eo dia lasa nitondra n'ilay tetezamita zao zany zavatra misy tsy misy tsony zany izy zany amin'izao olona libre amina fanapaha-kevitra zay ho alainy satria tsy nisy famatorana tamin'izana amin'izy izy ka izay le mahatongana amin'ny teny hoe miankina aminazy sisa raha ohatra ka izy indray no andeha hiverina hifamatotra amin'ny mpanao politika zay efa nahongan'ny olona teto mpitondra zay efa nahongan'ny olona teto matoa nahongan'ny olona tsy androany akory hoe mandeha ny tetezamita sa ny fitondran'ny colonel Mikael dia Iandry Rajoelina rery ny devoly a fa izay le zavatra fomba fahitako anazy zany faranako fotsiny ana hoe anatin'ny fotoana mijery tsika zany zao a mijery hatramin'ny maso zany tokony ho vaovao amin'izao zay le mila hifanampiany ao anatin'le izy satria tinge firenena irasantsika marina fa hoe manana filohan'ny fanavozantsika manana an'ireo le mpanolontsaina avo anakefatra izay miaraka amindreo tsika fa za mamerina ihany hoe kefa izy tena ny ary filohan'ny fanavozana ny teny hoe mbola tsy maleo teny tsika dikan'izay zany hoe mila mitadiny fomba zany tsika ahafahana mama ny olona eto amin'ny firenena zay nge no mahafinaritra an'le président aloha hoe au moins zany mba tena manaiky aloha hoe tena zay ny zavatra misy marina eto amin'ity firenena ity makasika hoe iza no tokony andray anjara sy tsy andray anjara amin'ilay dialogue politika na fikaonandoam-pirenena io zany tsika ny tokony ampisehoany hoe raha tena firenena manany fiandrianantsika tokoa tsika ny kafimmange tany am-boalohany ary tazominay zay mandraky tiany androany dia nametraka foana an'izay hoe diniky ny samy malagasy zay na le hoe dialogue malagasy ho malagasy iny zany mba fa mahafinaritra aloha ninoninona resahana fanarabiana tsy mbola nisy kosa aloha filoha na andray nia filoha teo aloha mbola vely zany ifampidinika hijerena namoana ny firenena milay fasairanana iny zany no heverinay hoe nanomboka an'izay lay fifanantonana amin'ny lafin'ny politika izay dia mila hitarina le izy amina entité politika maro samihafa tsy ny mpisetra politika ihany fa na ny mpisetra toe-karena na sahala amin'izany mila omena sehatra daholo zany ahafahana mamany olana satria ny tena zava-dehibe nge dia zao nanome ohatra ny kafim ilay tamin'ilay fikaonandohany antoko politika nanomboka ny 10 hatramin'ny 17 volana desambra 5 sy 10 hatramin'ny 17 ny volana desambra 5 sy 10 tamin'iny zany dia niresaka nyresahan'ny olona dia reo dia mitady seza fotsiny reo dia manao ohatr'izao sahala amin'izao satria tamin'izany zany zay nefa nanao hoe andao re tsika mpisehatra politika satria efa lasa mahamenatra loatra lay fanaovana politika eto tsika ve dia tsy ahita hevitra iraisana ahafahana mamany olan'ilay firenena dia mba mitady hevitra imbonina hoentina makany amin'ilay fikaonandoam-pirenena asaina fa mpitady seza fotsiny moa zay tamin'izany fotoana zany inona no tsy nolazaina fa androany hoy zay hoe iny zany ilay filoha fa nampiantso ny filoha anankiroa teo aloha dia zay hitaro amina entité politika hafa ny ady-hevitra mandeha indray nateraka iny dia hoe iny ve zany andrava indray an'ilay fikaonandoam-pirenena hoy zay hoe tsy tokony ho zay le izy dialogue politika io na tiana na tsy tiana nge mila miaiky koa tsika hoe misy fahadisoana no nresahana hoe fitantanana firenena tsy mila politika hoe tsy mila mpanao politika anjaratsika no manavaka ao anatin'le izy hoe iza no mendrika afahana zany mba mitondra hevitra mpandroso an'ilay firenena fa firenena tsy ady hevitra politika tsy mila mpanao politika zany hafahafa ihany hoy zay hoe zay no entitsika makany amin'ilay fikaonandoam-pirenena ny tena tanjona ary zava-dehibe eo anay dia ny hoe tsy hoe tongeto ny sadek na tongeto ny vondrona afrikana dia enitsika menakavy vavaka andeha anao osana daholo dia anao politika ny takalaza fotsiny io dia lasa ohatry ny eritreretintsika hoe messi zany ireny lay lazaina hoe communauté internationale resahana teo zareo reny ve tsy tokony arahana zany zary tena ozy aho hoe rehefa hamotika ny firenena fa maninona no arahana tsy rehefa tsy membre anatin'ny sadek ohatra finona ny tombony azontsika ao tsika koa nge mila mijery an'izany
inona ny tombony azontsika eo hevitry nitrikafo tsy ny ely zany tabataba na mpanao Averiko politika na ilay izy mpanao na mpanoatra tsy mila sadeky tsy mila sadeky nefa tsika mipetraka ao ihany mbola ijoroanay hatramin'izao zany zay zany le izy raha nitrikafo manokana zay raisana amin'ny kafim izy zany androany io docteur Lavelson Yasina moa zay milaza ny kafim hoe mikole be amin'ny lay fanavozana fa niona tamin'ny sadek zay niona tamin'ny sadek zay indroa ny délégation kafim zay nitarisiny tenako fa mino fa tsy afaka hiteny izy androany fa nanao sana tamin'ny sadek ny nataonay tao fa zavatra hafa mihitsy ary tena mazava ny naina niona tamin'ny sadek ary de hoe nareo no isan'ny fototra ihany koa no mahatonga ny krizy miverimberina eto aminay tsy mbola misy mpisehatra politika alatsiny raha ny fatako aloha nasany teny tamin'ny sadek hoe ikaramanareo nge ny krizy misy eto amin'ny firenenay tsy mbola nisy fanitenen'ny kafim zany tao anatin'le izy dikan'izay tsy io hoe miona amin'lay vondrony ianao akory de ndeha anaiky fotsiny zay olazainy eo tsia rehefa tsy mety de tsy mety de zay no mbola hoentina androany zay averiko ihany hoe ny tena zava-dehibe raha ho an'ny kafim moa zany de ny hoe ahoana no afahantsika samy malagasy mama an'ilay olana amin'ny alalany io fikaonan-doam-pirenena io mba tsy hidirany ny avy any ivelany tsy hiverenany ny adosoana teo alohantsony le firenentsika satria ny tanjona zany ho anay de ny hoe nirarinay de hoe tena mba mitindray mitorako ty ny faran'ny krizy ainan'ny firenentsika dikan'izay tena torona ngezabe lay fikaonan-doam-pirenena ka tsy mila manao adsontsika amin'io fa tsy ho sahirana matetika za manko efa manonofo sady manofona manofo ohatry ny ahoana zany hoe fitongavan'ny président Rajoelina zany tsika mangetaeta io ohatry ny ahoana zany de efa omano deny zao ny saina omano ny saina fa tsy maintsy miverina izy na tiana na tsy tiana hitanareo raha mika tany Egypta efa nyteny iny hoe tsy maintsy miroso amin'io dialogue politika io merci am'le première coms tanao teneny raha mika iny hoe tsy maintsy miroso an'le dialogue politika resy raha lehilahy de ahoana hoe imagine anareo zany hoe tsika lefa mangetaeta be le hoe nanenina iny raha zao tonga eo any teny tany amin'ny président Rajoelina fona zay fa tsy hanao tsony fa itsika vahoaka moa ny patron azonao tsika vahoaka ny patron Rajoelina tsika ny patron Rajoelina de tsika moa zany tsy anam-potoana an'izany tsony hoe mialatsiny président Rajoelina amin'ny zavatra nataonay atao ndray diso hoe azonao fa anjarany no mandinika miverina eo amin'ny vahoaka zay nampandany azy 2 mandat inona ny anjarantsika vahoaka mandeha mitsena azy amin'ny mangotrokotrika hosoane tatara ty teneniko anareo hosoa raha ty raha valimanana koa fa nanatsidika an'izay resaka zay tsy tafa vahoaka raha tsy maintsy dialogue politika ranoray ty tsisy idirany FFKM io idinidinika ny FFKM reny tsy izy reny fa tonga de latabatra boribory dialogue politika ranoray ary tsy maintsy président eo tsy maintsy anatin'ny Rajoelina tsy azo ailika sinon rotsaka be le sazy ahoana ny afaratsika malagasy ho voasazy daholo fahavoazanareo hosoa tatara ty zay nge nafa efa manofy tamin'ny aly ahoana zany mandeha ny imagination ko amizay mandeha ny imagination ko hoe bon vahoaka moa zany efa iny nahajo azy somary nalelikely koa ndray hoe tena hoe ny afara am're fatifaty vesany afarany amin'ny sorona ataony zareo le tsy vanina io misy an'ty ambiasany zareo ty de mitady olona be dehibe fa mivoaka foana ne izy io fa ho hitatsika eo tady le ambiasa mitady ran'olona hitazomana place mampalahelo le histoire ny Madagasikara hoe zay ve zany hitazomanao en place bon tsy fantoko amin'iny satria efa haitsika rehetra iny azonao fa aleotsika mba hanofo zavatra tsara ndray hoe hoavy zany président Andry Rajoelina tsy miala aminao za iandre zany ventsika rehetra tena hoe aza kivy vahoaka aza kivy zany atsika tsy maintsy tonga lay maraina fa zay miady foana miady jusque farany bon tsy maintsy isy ny dialogue politika na tiana na tsy tiana sinon mirotsaka ny voasazy daholo reo fahavoazanareo voasazy tsika gasy ny voasazy
hiaraka amindreo fahavoazanareo. Imagineo le zavatra fa fantany Ravalomanana zany matoy izy niteny hoe tsy maintsy atao io, ary raha mika tany Egypte tao niteny hoe tsy maintsy miroso amin'io, tsy manana choix izy, sinao voasazy de tsika gasy koa voasazy araka amin'ny fitiavan-tena zareo fahavoazana io. Alefaso ny kera fa hosoana raha ty e, nareo rehetrarehetra mpanohana anay tadidiko daholy a, tadidiko nareo mpanohana anay io, azakivy fa miady tsika, miady ary tsy maintsy mahita ny rariny, fa tsy afaka hijery an'izao faty mikararana fahavoazana veritranyzao mihitsy Rajoelina, tsy mijery an'izao izy. Tsy ilaina akory hoe andeha hialantsika hoe mialatsiny président amin'ny zavatra nataony zao fa ndraindray diso kely, tsy ilaina akory zany, fantany zany fantany Rajoelina zany, satria vahoaka ny fidy azy tsika rehetra zao nampandany azy, tsy hijery am'izao fotsiny izy fantatro zay zany. Io ny mpanao politika rehetra tsy maintsy miaraka ao. Hitako le communication be fa ny anahy tonga de ataoko live eto tsika de tsika mianakavy manao fety eto sady miaraka amle ala voasara tsaina ngely ireny hoe Andry Rajoelina tsy miala aminao za hiandre numéro firy am'izay fotoana zay tsy haitsika numéro firy ndray izy am'izay fotoana zay. Inshallah zay a hiditra ndray tsika man tsy maintsy fiaraha mitatana. Merci amle fanohanana na fa miaraka tsika rehetra tadidiko daholo nareo vahoaka mpanohana io, reo ekipa rehetrarehetra tadidiko nareo. Za maremarke anareo tsara sak micom nareo a mandefa kera nareo ho avy le fotoana andeha iratsika zay andira za hoe nanofo be tamin'ny ala tena fa imagineko sady fa zay ny zavaitranga matoa za manao an'izay misy antony, matoa za nangala décision ny verindalana, ny verindalana telerinandro fotsiny vao nahita an'le fahavoazana lalalala tsotra an'izao nanaovany any Rajoelina nyty tantara ty oa, tsotra an'izao nanaovany Rajoelina nyty tantara fitantanam-pirenena verina za satria mba nanantena hoe fanavoazana vao hitako tonga de fahavoazana ay tsotra an'izao nitondrahany Rajoelina nyty zay niarany asa taminazy teo fa tsotra an'izao tsy azo atao tsara de mbola dommage mo fa maro ny maty am'le afitsokony zareo sorona zareo za hoa tsy teresaka ny solo satria lasa ohatrany hoe mamofo tamandry a zany fa aleo tsy concentré amin'ny avenir am'izay zany atreto. Nanaiky raha mika tany Egypte fa tsy maintsy roso, tsy maintsy atao ary tsy maintsy eo le olona naongana nanaovana coup d'état satria tsy manaiky ny vondrona Union africaine sy ny firenena mikambana tsy manaiky, sinon maty ny sazy Madagasikara. Zay le maharatsy ny fandiky andalana io zany ataoko hoe lesona tsika ihany zany io resaka fanonganam-panjakana fa ndraindray diskely tsy maninona zany rangaha, tsy maninona zany fa tsika ny patron Rajoelina, tsika ny patron manaraka izy rehefa miantso atsika hoe tongavy anao fa mila anao zay tsy maintsy manaraka izy waizy izy tsika nge namevato azy 2 mandat be zao e nefa nanaovana coup d'état izy nararotiny ro tsy valahara reo, tsy maintsy manaraka izy rehefa ny vahoaka maro anisany no mampiverina anao Rajoelina tsy maintsy manaraka ianao, sinon ananan'ireo vahoaka amina nifidy anao alahelo anao am'izao fa zao fahavoazana mahazo an'zareo zao. Ary za koa anisany manana alahelo aminao raha tsy veriny ianao am'izao antsoantso avo ataonay zao satria efa nisafidy anompo vahoaka anao de mila manaraka an'izay anao président Rajoelina, tsy miandro ny vahoaka hialatsiny hoe mialatsiny am'le zavatra disodisikely nataony hoe non. Za madame Louis miteny an'izay ananana vahoaka nalahelo amina tapitrisany raha hoe anao tsy hiverina zany, tsy maintsy miverina ianao satria anao efa 2 mandat ro vahoaka reo nanome vato be de be anao 2 mandat, tsy hijery an'izay fotsiny aleo kosa mba mijery an'izay hoe ahoana fitiavan'le vahoaka anao toy zay hoe oetika tezerina ohatra fa isoranao mo fa nameo niny fiaraha-miory teo iny efa zava-dehibe aminay iny aminay vahoaka zay izy président Rajoelina. Bon io atoromarika sadek toana vondrona afrikana sy firenena mikambana io tsy ilaina zany resaka fikaona andony FFKM zany côté ary zany alefaso ny kera fa hosoa raha ty aiza daholo atsika rehetra vahoaka pomba itsika hoa hirahira be le Andry Rajoelina irany iny tsika ho ataotsika iny samia
manomana omany ny saina omany ny fo tandreny sao de tobotoboka be fitsenana mangotrokotroka amin'ny sira mihitsy tobotoboka be ny fo tsy maintsy mandray anjara ny rehetra tsisy fanelikilina omeo leve a victoire omeo leve aiza daholy zay nge hoa tsy miadiady fahatany zany misy antony fahekarana ziskany any atapony any mihitsiny rehefa tena hoe fahavoazana vahoaka tsy manaiky zay nenay vahoaka ihany nenay zay tsy tia lalan'zay olona tia tena any nenay vahoaka zay miaraka amin'ny vahoaka na apisy problème anay io na inona ny azo anay zay misafidy vahoaka afa ihany miaraka amin'ny vahoaka